Ieny Jehovah-Andriamanitra raha ny tanitro izay mangataka moa ianao dia omena ary izay mandondona dia vana. Ankehitriny ara tompo fombola tsy ary zay dia rehefa nampitoerina tao anatinay ny fanahinao. Ankehitriny ary zay mangataka izany fanahinao masina zany mba hirotsaka amin'ny vatsavatsa eto amin'izao toerana izao. Koa dia raina tsaka lazaina ny anarana. Vavaka manokana koa zay ho an'ny mpanomponao izay hitondra ny teny aoka ny fanahinao masina ny hirotsaka hivatsavatsa amin'izany mpanomponao hitondra ny teny izany. Vavaka koa zay mba ho tany lonaka ao anatinay tsiraray ny teninao. Aleluia, aleluia, amen. Androany fahavalana folo volana jona taona 2020 nitantoka vy nomeny Jehova anao. Joela toko faharoa horaisina eo amin'ny 520 ka hatramin'ny 720. Rehefa hita dia arahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy fa azy ny teny. Ny Solomandry dia ny hoe ny tsara ny loza sy ny avin'ny fitahina. Aza matahotra ary tany fambolena miravoravo sy mifalia fa manao zava-dehibe Jehova
aza matahotra ary biby any an-tsaha fa miamaitso ny kijana any anefitra mamony azo ary vokatra ny aviavy sy ny voaloba ary ianareo ry zanak'iziona miravoravosi mifalia amin'ny Jehovah Andriamanitra reo fa hanome anareo ny lohaorana onona izy dia andatsaka ranonana mivatravatra ho anareo. Eny ny lohaorana sy ny farahorana aloha dia feno vary ny famolona ary ohatra ny vata fanantazana ny divay sy ny dino iny ary onerako anareo ilay taona no an'ny valana dia ny koraika sy ny sopanga ary ny kijeja izay miaramilako betsaka nalefako amelanareo ary inana ianareo ka hovoky dia idera ny anaran'i Jehovah Andriamanitra reo fa mahagaga ny fitondrany anareo ary tsy omeny Andriamanitrak'izay ny oloko dia ho fantatrareo fa ao afovoan'ny Israely ao ary izao no Jehovah Andriamanitra reo fa tsy misy hafa ary tsy omeny Andriamanitrak'izay ny oloko. Andriamanitra ray, Andriamanitra Abraham, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Misotranao zay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina. Anao ny fitahiana sy ny fanambinana izay nomenanay dia tonga eto izay. Tera sy nankalaza sy namey voninahitra ny anaranao. Hitondra ny fanatitra araka ny fitahiana sy ny fanambinana nomenao anay. Misaraka koa ny amin'ny fambolan-kekiko ny amin'ny vavaka izay nasambatra ny memorany zanak'ondry. Misaraka koa ny amin'ny fanamasina izay efa miaraka aminay eto. Ilay aberakabela tananao ary tompo ny programa rehetra araka ny vakiteny izay nivakiana tamin'ny alalan'izany perikôpa izany. Ilay matoko izay tompo fa ny fanatitra sy ny ampahafolo-kareny sy ny fanatitra hafa izay asambatra eo anao dia tsy verina aminao ny teninao raha tsy efa mivaha ny varavarany latraka amin'ny tsara fitahiana fianambiambo an'izao fiangonana maneran'ny tany izao izay satria eto ianao. Raha misy rona telo miangona amin'ny anarako ianao Jehovah dia eto manarika anay eto ianao afovoanay. Anao ary Jehovah ny dera sy ny aja vononahitra manarik'izay dia mitanena Jehovah tompo fa mihaino ny mpanomponao ny anaran'i Jesosy maty milevona nitsangana araka ny soratra masina manolona sy angatana izany vavaka izany ho azy nideraka hatramin'ny tanandendako haleloia amen. Anio sabata fahavalo ambin'ny folo ny volana Jolay taona 2024 sy 2024 no iaonantsika eto amin'ny fiangonana Andramanja Iavoloha. Manarak'izay dia tsy adino koa ny miaraba ny fiangonana rehetra eto Madagasikara izay manaraka izao fandarana zao na amin'ny radio na amin'ny televiziona ka androantsika dia misy hafatra lehibe omenantsika satria ity zany no hafatra voalohany taorinan'ny Pasika izay natao rehefa tafitan'ny Jordana isika. Dia manana tamboka vy rehetrarehetra taovitanana roa mihitsy fa tamboka roa fa tsy ray tonga dia sy gorakoraka be fa haleluia azo tamboka mihitsy miainga ao amin'ny Joel isika miainga ao amin'ny Joel dia makao amin'ny John dia makany amin'ny asan'ny apôstôly ka nitondrantsika n'ity fanazavana ty androany miainga any amin'ny Joel tsika dia dinganitsika any amin'ny apôstôly dia faranantsika ao amin'ny John ny resaka ho resantsika amin'ity perikôpy ty. Izao zavatra nomen'Andriamanitra antsika tamin'iny raha fitintsika kely mandeha tsika makato amin'ny Josoa vetivety. Efa tafita an-dranomasina ny zanak'Israely ny zavatra nasian'Andriamanitra nataony ao amin'ny Josoa 5 misy lohateny manao toy izao hoe ny namoranan'ny olona izay nateraka tany anefitra sy ny tandreman'ny Pasika ary nitsaharan'ny mana. Dia manomboka mamaky tsika eo amin'ny 4. Ary izao no antony namoran'ny Josoa azy ny lehilahy rehetra izay nivoaka avy tany Egipta dia ny mpanafika rehetra samy maty tany anefitra teny an-dalana tamin'izy efa nivoaka avy tany Egipta. Ary voaforany lehilahy rehetra izay nivoaka
fa ny lehilahy rehetra nateraka teny an-dalana tany anefitra tamin'izy efa nivoaka avy tany Egipta dia tsy mbola voafora kosa. Fa efa 10 taona no nandehanany zanak'Israely tany anefitra mandra-pahalany ritra ny olona rehetra dia ny mpanafika izay nivoaka avy tany Egipta, satria tsy niainy ny feon'i Jehova izy. Direo no nianianan'i Jehova fa tsy avelany ahita ny tany izay nianianan'i Jehova tamin'ny raza no omeny antsika dia tany mitondra dronono sy tantely. Ary ny zanany no natsangany adiby azy ka ireo no forany Josoa fa tsy mbola voafory ireo satria tsy nofirana teny an-dalana. Raha raisina kely fotsiny zany zay dia hoe ireo lehilahy mpanafika rehetrarehetra nivoaka avy any Egipta, na izy na izy ka namotsy fotsiny anaran'i Jehova, na tamin'ny endrika mivantana na nakolaka tamin'ny alalan'ireo Mosesy sy Arona izay nifidiany tarika amin'ity vahoaka n'Andriamanitra ny tany Egipta ty. Izay rehetra namotsy fotsiny anarany ozy izy dia ringana teny an-dalana avokoa, tsisy tafitany Jordana io na iray azy, fa ringana teny an-dalana zay tsy nipebaka rehetrarehetra. Dia ny zanany zany sisa no tafiditra, ary ireo olona ireo rehefa tafiditra dia noforana zany, nofo tsy miray saina, tsy miray hevitra, tsy miray fitiavana, izany noforana. Dikan'izany aty ampitan'ny Jordana ianao zany a, efa nandray Pasika tsika dia olona voafora inona daholo zany tsika ireo, olona voafora fo avokoa isika. Dikan'izany asehoy zany zay amin'ny toetranao sy amin'ny fiainanao. Ny nanaraka an'izay dia nasaina ny tandrina n'inona zanak'Israely? Tandrina ny Pasika. Rehefa tafitan'ny Jordana dia nasaina ny tandrina ny Pasika. Ary nambarako tamintsika efa tamin'iny alina Pasika iny, zany ny zoma arivo, 10 ny volana Jolay, hiditra fa 12 ny volana Jolay, sabata zany a, rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra dia izao no teny nomeny Jehova. Rehefa nangataka teny taminy mitenena Jehova fa eny mpanomponao fa raha pitso toy izao dia ankalaza ny Pasika izay a, hitandrina ny Pasika izay fa tafitany Jordana. Ity no teny nomeny Jehova. Dia samy anaporofitsika zay naheno ny tantara rehetrarehetra eran'ny Madagasikara ny fankalazana ny Pasika hoe arak'izay teny nomeny izay tokoa ve ny zavatra niseho. Mpanjaka faharoa toko 720 ny 120 hatrany amin'ny 720. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa samy nahita antsika. Mpanjaka faharoa toko 720 ny 120 hatrany 720. Ary mpanjaka nadidy ny vahoaka rehetra hoe tandremo ny Pasika Jehova Andriamanitra reo, araka ny voasoratra amin'ny bokin'ity fanekena ity. Fa tsy nisy Pasika no tandremana toy izany hatramin'ny andron'ny mpitsara izay nitsaran'i Israely, na tamin'ny andro rehetra najakan'ny mpanjakan'i Israely sy ny mpanjakan'i Joda. Fa tamin'ny taona 720 nanjakan'ny Sozi-mpanjaka, Josia-mpanjaka no nitandremana izany Pasika izany ho an'ny Jehova tany Jerosalema. Hoe ilay teny nomeny Jehova hoe tandremo izany Pasika zany ozy izy a, fa tsy nisy Pasika no tandremana toy izany hatramin'ny andron'ny mpitsara izay nitsarana ny Israely, na tamin'ny andro rehetra najakan'ny mpanjaka. Fa tamin'ny taona 720 najakan'ny Josia-mpanjaka no tandremana izany Pasika izany ho an'ny Jehova. Dia jerevo ny fankalazana ny Pasika nataontsika iny, fa nitatitra eny eran'ny Madagasikara dia nitsipitsipy daholo ny folara fotsy sy ny manga sy ny maitso sy ny mavo, ny hira, ny fandihizana, namovoka daholo izay tsy namovoka. Sika nahita teto Antananarivo fa angamba mbola tsy nisy Pasika fankalazana ohatran'iny a, dia tena Andriamanitra mihitsy zany miaraka tamintsika. Halleluja! Ka rehefa vita ny fankalazana ny Pasika, ny fety ny vahoaka rehetrarehetra, dia inona ny zavatra nitranga ny andron'ny zanak'Israely tafitan'ny Jordana, mandan'ny Jeriko no tsy maintsy harotana. Ary tamin'izay dia nisy anjelin'ny Jehova, komandany maramilan'i Jehova, zay tonga niatrika ny Josoa ka nanontaniany hoe namanay ve ianao sa fahavalonay? Dia tsia fa izaho izy dia komandany maramilan'i Jehova tonga ty ankehitriny hiaraka aminareo. Dia
dia nandrotana ny mantany Jeriko dia nomena avokoa ny toromarika rehetra, ny toromarika rehetra didinina impito fa indrem-pandeha isan'andro. Dia misy pitsokan-jomara aty aoriana fa ny maramila any aloha, izay ihany no natao isan'andro. Fa amin'ny andro fahafito dia didinina impito ny mantany Jeriko, ary rehefa tafidona impito amin'ny andro fahafito dia rehefa mitsoka ny anjomara dia samy manakora daholo ianareo. Fa irotana io manda io, samy manakora avokoa izy. Dia naranaраbaky teny daholo izay rehetrarehetra izay. Dia naninona ny manda? Dia nirotana ny manda. Meo voninahitra ny mpanjakana. Nirotana ny manda rehefa tafita n'inona? Jordana. Averiko samy manana ny manda ny daholo tsika zao. Ao mbola manana manda toka, sigara, paraky, mamsa. Mbola manda sy maintsy arotana. Ao mbola manana manda, sasany mbola lokomena sy kavina ny mandany, sasany mbola meniziko ny mandany, sasany mbola etim-bolo. Mety trosa ny mandanao, fantrana ny mandanao, fitiavatena ny mandanao, lainga, halatra, fitsangatsangana, fanimpotsampy, mbola mety manda any amintsika any daholo zany. Fa rehefa tafita ny Jordana n'inona io manda io? Meo voninahitra rotana azy io tsika, satria fa vininana ny Pasika. Tsy zaka ny devolo itsika nibebaka tamin'ny 28 mars, itsika nibebaka tamin'ny 2 mai, itsika nitany Jordana io tsy zaka ny zareo mihitsy. Izay lazaiko tsika teo, nohony amintsika ny hitahina ty firenena ity, satria nanala ny zavatra inontsika voaozona. Fa nohony amintsika ihany koa no avoazona ty firenena ity, raha mifikitra zany zavatra voazona zany tsika. Ka na dia nikiry biby aza reto olona reto nanohitra an'izany, toerina nikiry biby. Asany apôstôly toko 7:20 ny andinin'ny fahasivy, asany apôstôly toko 7:20 ny andinin'ny fahasivy. Fa raha nikiry biby ny sasany ka tsy nanaiky, fa niteny ratsy zany fampianarana izany eo masony olona maro, zay le miteny ratsy. Aiza dia zanao ve ny amitaka ny olona hoe vonona ny zazany vonona dia nran'le zaza natao midivay fandraisana. Zany nga mikarakara divay fandraisana zany, hatramin'izay nisy ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina tsy ary mbola nikarakara divay fandraisana. Atao ina fotsiny diakona sy ny Dorcas ny manomana an'izany. Hatramin'izay sady tsy mijery ny fanomanana an'izany akory ny arana ahoana naovanareo azy ato, na hoe inona, na hoe manatona an'ireo olona reo manome baiko hoe ity misy siramamy dia ataovy ao, na hoe ity misy menaka dia ataovy eo. Tsy anjanako zany, fa misy tompona raikitra mikarakarany zany. Zany le lazaina ato hoe teny ratsy izy afa zany teo masony olona. Dia iny nataony Paoly dia niala tamin'ireo izy ka mitondra ny mpianatra nitokana dia niady hevitra isan'andro. Ary ina nivokatra zany fiampitana ny Jordana indroa zany tamin'ny andron'ny apôstôly koa, fiampitana ny rano indroa tamin'ny ranomasina mena sy Jordana zany, no 9:20. Ary ny tanan'ny Paoly nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe. Halleloja. Ka dia nosara sy ny fiaran'akanjo ny teny aminy nety natao amin'ny marary dia sitrany any aretiny ary nivoaka ny fanahy ratsy rehetra. Anomboka amin'izay io zao, anomboka samy miasa daholo tsika. Zay fanahy ratsy rehetrarehetra eo sy aretina rehetra andiana ivavao dia metra ao tanana. Aza miandry paster intsofo tonga dia samy miasa tsika. Amen. Misy marary hoe misy manio andana tonga dia metra ao tanana, tonga dia ivavao. Fa ny andravina akanjo noho iny fotsiny azy ny akasimo aminy dia hitanao ny vokany. Ty asa baiko avy any amin'ny ray ity dia raisitsika le baiko ny ray. Ny ray ny baiko ny Mosesy miala any Egypta dia miampitany ranomasina iny mena. Ny ray ny baiko ny Mosesy nandritry ny tany efitra nandringana ny izay namotsy fotsiny anarany tonga amin'ny rano Jordana. Ny ray ny baiko ny Joshua mandehana miampitany Jordana. Mbola ny ray ihany ny baiko any Joshua firaony olona ataovy ny Pasika. Mbola ny ray ihany milaza tamin'ny Joshua. Misy mitazona zavatra voaozonao fa esory io,
fa ho resy amin'ny fahavalony zany Israely zay tsy manalana io asolo io ndray ny baiko an'izany dia nitanterahana tokoa zany baiko zany natao daholo zany ny zanaka rehetra zany na nitanteraka an'izay baiko ndray zay zay koa ny Jesosy ndray ny baiko kosa izy dia za maninona dia manatanteraka dia inona ary teto amin'ny Jordanina ty inona ny asany tanterahana teto Jaona 5 amin'ity asa nataon'i Jesosy ity hoe miasa mandrakariva ozy izy ndray za koa miasa miaraka aminy fariny Betesda ny lohateny vakiny bavaky tenintsika tao marana anazy ny akaran'ny Jesosy tany Jerosalema sy nasitranany ilay narary teo anilan'ny fariny Betesda ary ny teny navalin'ny Jiosy azy zay nanometsiny azy rehefa afaka zany Jaona 5:1 rehefa afaka zany dia nisy andro firaviravona ny Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema rehefa afaka zany dia nisy inona ozy izy andro inona io zany andro Pasika inona zavatra nitranga nisy farihy any Jerosalema okaiky ny vavadin'ondry zay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda misy fialofana 5 taony nandriny marary maro nijamba ny mandringany maty ila dia andininy fahefatra eo amin'le ambany amin'ny 5 eo ny andininy fahefatra fa tsisy andininy fahefatra ao ambadiky ny baibolinareo andininy fahefatra amin'le soratra kely ry ambany ary fa nisy anjely nidina tany amin'ny farihy indraindray ka mampihetsika ny rano koa zay ray nyroboka aloha rehefa mihetsika ny rano dia sitrana na inona ninona aretina manjo azy raha vao mihetsika ny rano zany dia tafatsoboka dia sitrana na inona aretina azy io misy lehilahy anankiray mandringa jamba matily ndeny fadimy ary nisy lehilahy anankiray teo zay efa narary 7 taona raha nitazina andro Jesosy ka nalala fa efa toy izany ela izy dia hoy izy tamy dia ho sitrana vai ianao ilay marary namala azy hoe to raha hitsena ny rano dia tsy mba misy olona mandroboka eto amin'ny farihy nefa raha mandeha aho dia misy olona afa misosika oloha hoy Jesosy tamy mitsangana eto ny fandrinao ka mandeha niaraka tamin'izay dia sitrana lehilahy ka ntona ny fandriny dia lasa nandeha izy ary sabata izany andro izany elo tsara fa zao dikan'izany misy farihy ato amin'ity fiangonana ity satria nisy baikony ray nandeha tany nisy baikony ray mandeha any ato anatin'ity farihy Betesda tsika rehefa miditra ao am-piangonana isaky ny sabata rehefa isaky ny sabata zany tamin'io andro naninona ny rano tamin'io andro nietsika izy nampihetsika ny rano Jesosy ka le marary tsy nila niditra tao anaty rano intsony fa teo ihany izy dia efa naninona sitrana raha fa tafity tanin'ny andro Jordanina itsika tonga tao Jerosalema Jesosy andro firaviravona tao amin'ny farihy Betesda dia nisy andro firaviravona efa nisy ny andro firaviravona nataontsika taorinan'izany zany tsika miresaka zao zay nanatitra ny zavatra voaozona rehetra zay nitany Jordany rehetra mihetsika ny rano manomboka amin'izao mafy namena sy aleloia maninona ny rano mafy hoe maninona mihetsika ny rano mahagaga ao aty perikopa ty fa tsy takatry ny saina mihitsy ty izany rano mihetsika izany iza no mampiasa azy io le andininy 7:10 Jaona 5:17 Jesosy malazy hoe ndraiky miasa mandraka ankehitriny ary za kosa izy maninona vao mainka miasa faly tamin'izany ve ny Jiosy 9:20 nefa vao mainka nitady hamono azy ny Jiosy tsy noho namaniny amin'ny sabata ihany fa noho nilazany koa fa Andriamanitra ny rainy ka nanao ny teneny mitovy amin'ny n'Andriamanitra izy ny raiko miasa mandraka ankehitriny ary za kosa izy maninona miasa zany hoe isa-tsabata isan'andro miasa ndray Jesosy koa maninona inona ny asa nataon'i Jesosy napetsika ninona izy ny rano le marary nandritry 70 taona aty ianao fatoran'ny fahantrana mandritry ny 30 taona mahery fatoran'ny problème fatoran'ny crise rehetrarehetra io manomboka amin'izao 30 taona ary izy afaka vao mainka ianao mbola vao 2 taona na 5 taona ny aretina anao tsy tafatsoboka anaty rano anao io ary 30 taona tonga Jesosy satria vita ny andro firaviravona amin'ny Pasika
tafitany Jordan naterina ny zavatra vozona rehetrarehetra tsy nitahiry tsy nitsiririritra izany mihetsika ny rano manomboka amin'izao ho any voakan'Andriamanitra rehetra. Halleluja, halleluja. Raha marary ianao mihetsika ny rano mahay nitoroteny zao ianao sitrany io na ny zanakao na ny vatanao amena mafy. Mbola boka ny trosa sy ny fantrany ianao sitrany io aretina io koa manjao fa mihetsika ny rano. Amena. Tsy mananasy ianao sitrany io mihetsika ny rano. Tsy mandeha ny fambolena ny asa mandrarano fidiram-bolanao rehetrarehetra na ino zany na inona mihetsika ny rano sitrany io manomboka ny rano. Iza ny miasa? Ny ray sy ny zanaka. Ary mifanohitra ve sa tsy mifanohitra? Hoy izy Jesosy mitsangana ianao bataony iny dia mitsangana koa tsika izay ndray fitahina na atao tokantrano na izay miendro toroteny zao na ampiangonana androany fa mihetsika n'inona dia ohatra ny vata fanatazana sy ny divay sy ny diloilo dia onerako anareo ilay taona no an'ny valala anykoraika sesopanga ary ny kijeja zay miaramilako betsaka nalefako amely anareo ary inana anareo ka ho voky dia hiderana anarany Andriamanitra reo anareo fa mahagaga ny fitondrany anareo ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko. Halleluja. Dia ho fantatra anareo fa voan'ny Israely aho ary zaho no Andriamanitra reo fa tsy misy hafa ary tsy homenatra mandrakizay ny oloko meo voninahitra ilay mpanjakana mpanjaka. Halleluja, amen. Zany vavaka zany raha eo dia angatana sy tonononay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho azy ane niteratra amin'ny taloha indrendrako mandrakizay. Amen. Saorantsika Andriamanitra manasantsika ribaka mantsitoera. Tsodrano avy amin'ny tompo ary Jehovah teny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao taminy hoe izao teny zao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hitahy anao ka hiaro anao ane Jehovah. Ampamiramiratra ny taviny aminao ane Jehovah ka mila fo aminao. Ananatra ny taviny aminao ane Jehovah ka nomenao ny fiadanana.